rehetra ny fanahy fataro amin'ny voany hazo mahaiza mihay ny fibitsiky ny fanahy masina ary mahaiza mamatatra fanahy samby hafa zaho toetra ny fanahy hazomy zay tsara fa ny teny zay lazay eto hafatra nampitondran'Andriamanitra no henofa mety izay no havavonjy ny tenanao sy ny zanakao sy ny amponanao ka zao lazaiko aminareo marina dia marina tokoa io anton-javatra manokana angalana Andriamanitra ny olona miakatra any an-danitra amin'izay toera sarotra sarobidy io misy antony io ravako malala misy antony io tsy alalaina foana ny olona Andriamanitra tsy adala ary tsy olombelona ka hanaina ary tsy olombelona ka ho diso safidy ary tsy mba toera fandehana-potsiny any an-danitra tsy vola mikarena no tongoavanao agny akory fa ny safidin'Andriamanitra tsy anareo ozy no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo nahoana moa zaho anaty ala olona tsy mahay taratasy tsy mahay nininina bady farandrasanagna adala be no fidina misy antony io tanteraka ny soratra manao hoe amin'ny andro farany dia niadala indrindra amin'izao tontolo zao no fidin'Andriamanitra mba hampamenatra ny hendry ry havako malala marina tokoa izany teny izany ty ary ny dahalony ray no lasa natao mpitoroteny tsy mahagaga ve zany teneniko ampanetretena ny teniko dia zao voninahitra ho ny tompo za dia milaza aminareo fa teneniko ampanetretena tsy rery avy ty ary tsy manandratena fa tsy mety ny manandratena satria tompony ampianatra tany an-danitra ozy izy hoe anaka aza manandratena fa zay manandratena no hoahety zay manety tena no hoasandratra ka zaho milaza aminareo ravako malala teneniko ampanetretena ty fa ny baiboly dia tsy mba tsy nitazominy tagnany babako dadilahy renibeko reniko mamako tsy nitazona baiboly zanao olombelona ary tsy mbola niditra amin'izany varavara-piangola zany zahay fa izahay dia natolotra natao pacte amin'ny Lucifera voateraka dia fa atolotra ho an'ny satana zay ny fomba ny razanay voateraka dia fa atolotra ho an'ny Lucifera atao pacte fady anay zay ny baiboly zany fady anay Jesosy zany tsy mahazo manontonona ny zany ny razambenay zay manonona ny zany dia tifirina basy nefa ny zavatra mahagaga dia zao raha fa tonga ny andro farany mety fa ho avy marina ny farany raha aminakà manokana dia fa ho avy ny farany za nahita azy fa n'olona mbola tsy mino nangalana ny taranak'olo adala ny adala indrindra amin'izao tontolo zao nangalana mba hamonjy ny olona mba hatateraka n'le tenin'Andriamanitra amin'ny Kortianina manao hoe ny fahadalana amin'ny fitoria-teny mba hamonjena an'izay mino hitanao zay ny fahadalana amin'ny fitoria-teny no sitrak'Andriamanitra mba hamonjena an'izay mino ho voavonjy amin'ny fahadalana amin'ny fitoria-teny io anao androany satria inona ny atony voateniteny aby voatsindrotsindrona aby ny zavatra ataonao izay no havoavonjenao androany satria ny olokely tsy laza fahadalana amin'ny fitoria-teny mihitsiny izy ny josy tsy teniteny raha tsy teniteny zavatra tsy miasa ny josy dia manam-pahaizana fa ny zetrisa dia mamango-vango avao mpiahany agny zay poahany iry atany